Jiola efatra amin'ny rahalahy mpanao asa fanafiana amin'ny Tampiadina avy eo amin'ny commune rurale Marosakoa, district ny Marivoay no sarin'ny gendarmerie-pirenena avy any amin'ny Toby Ankasomborona. Tamin'ny aliny fahaenina volana Jona teo no nanatanteraka fanafiany dahalo amin'ny Tampiadina izy efatra ireo tao Marosakoa ka lasany tamin'izany ny televiziona, batery, panneau solaire, bicyclette ary ny lelavola mitentina 10 tapitrisa ariary. Vokatry ny fiaramiasa amin'ny fokon'olona avy any an-toerana izay nahazoana loharanom-baovao ka nahafana ny sambotra azy ireo ny 7 volana Jona teo. Tratra niaraka tamin'izany ireo basy vita gasy, bala misa enina, panneau solaire ary bicyclette. Araky ny torolalana izay avy any amin'ny sekretera fanjakana ny ambony gendarmerie moa zany mafisy ny commande-ny gendarmerie ady amin'ny fiparitahan'ny basy tsara dalàna. Ka ny groupement begny moa dia anisany miady amin'izay ady amin'ny fiparitahan'ny basy tsara dalàna zay. Ka tamin'ny aliny alatsinainy foa talata fahaenina ny volana Jona io dia nisy trangana fanafian-dahalo Tampiadina tao amin'ny tanànan'ny Ambikakely, fokotanin'ny Tsaraonenana io, commune Ambanivohitra Marosakoa, anatin'ny district Marivoay. Ka atoa Léonce zany antsoina hoe Dadakely no niaran'izany. Ka lasa tamin'izany fitaovana maromaro toy ny télévision, batery, panneau solaire, téléphone ary lelavola miisa 2 millions d'ariary latsaka kely teo. Ny 7 volana Jona dia nahazo loharanom-baovao ny tompapitry ny gendarmerie ao Ankasomborona zany dia natao ny tetikady rehetrarehetra dia tratra tamin'izany ny panneau solaire miaraka amin'ny chargerana téléphone, dia misy bicyclette koa tao zany dia basy vita gasy miaraka amin'ny bala misa enina, bala efa mipoaka ny sasany. Voasambotra tamin'izany zany izy dahalo efadahy no voasambotra tamin'io asa andalo natao moa zany ny famotorana efa vita zany dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana izy io. Mitohy hatrany ny ady amin'ny asan-dalo izay ataon'ny gendarmerie-pirenena eto amintsika eo amin'ny fifehezana ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Izay eo amin'ny tompom-paritsy ny gendarmerie ao Ankasomborona dia miezaka hatrany ao manatanteraka ny directive zao hitantsika zao zany ny vokatra. Tato ato zany dia saika nahitam-boka izy ireny na matetika le ombina angalarina, verina na tratra miaraka amin'le mpangalatra. Ohatrohatran'izao foana zany ny vokatra azo tato ato noho ny fiaraha-miasa, ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona zany any an-toerana. Efa misy koa ny lamina hafa izay apetraka ny gendarmerie-pirenena avy any an-toerana mba hiara-miasa amin'ny fokon'olona eo amin'ny fanatanterana ny dina. Aorian'ny famotorana izay atao azy efatra amin'ny rahalahy ireto moa dia atolotra ny fitsarana avy hatrany.